Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Vavaksika tompo. Ampifaliana indray Jesosy no iombonanay fo amampanahy ankehitriny amin'izao marain'izao. Matsiaro ny fitiavanao sy ny fahatsaranao tokoa. Mankasitraka feny Jesosy satria velarinao manoloana anay indray ny afatra tianao ho tanterahanay eto ampamakivakiana an'izao tontolo izao. Ary dia mangataka amin'ny famindraponao sy ny fahamasinanao hiasa atao anatinay tsirairay aby. Ahafahanay mandray anjara feno amin'ny fankatoavana tsy amin'ny finoana ihany fa indrindra amin'ny fanarahana sy fiainana ny teninao. Dia mankasitraka Jesosy mankatelina tompo malalo fa hery lehibe ho anay hatrany ny fotoana izay atolotra ho anay. Ko dia masino fotoany, masino mpanomponao izay hitondra ny hafatra, masino vahoakanao izay andre ny teninao ary feno ny fahamarinanao hatrany. Dia andao ara Jesosy fa vonina hiaino anao ny mpanomponao. Misaotra tompo malalo. Aleluia. Amen. Dia fahalima mandroso tokantrano indray ry havana amin'ny alalan'izao zomo izao ary fahatrankio manona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny obolana no andeha angalantsika ny vatsy izao marain'izao. Obolana fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Obolana fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Raha mipetraka hiarakomana amin'ny mpanapaka ianao dia very tsara izay eo anatrehanao. Ka andraso antsy ny tendanao raha dia liana loatra ianao. Aza mitsiritra ny anim-piany fa any mamitaka izany. Aza manasa tena anankarena, aza entina amin'izany no fahendrenao. Amen. Ny lalao tavoara nisy vola madinika ity zazalahy kely iray, nalefa ny tany anatin'ny tany ny tanan-keliny mba haka ilay vola izay namirapiratra ka nanitona azy. Saingy tsy tafavoaka ny tao amin'ny tanany satria navokony. Raha nare azy nikikika ny rainy dia ny olomaina nanatona azy ka nanao hoe avotsory naka ilay vola dia tsory tahaka izao atoroko anao izao ny tananao fa ho afaka. Tonga dia azon'ilay zazalahy an-tsaina fa tsy azony atao ny miazona an'ilay vola no sady manatsoka ny tanany. Izany tantara izany ry havana dia toa mampatsiaro antsika ny amin'ilay zatovo izay tafon'Andray andro tamin'i Jesosy araka ny voalaza ao Mateo 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Tia azo ny fiainana mandrakizay ity zatovo ity, saingy noho ny ilazany Jesosy izy, Jesosy ilay any afaka manome azy an'izany mba handaoza ny fananany, dia tsy tapa-kevitra izy ka niala tamin'ny alahelo. Ry havana, impirimpiry moa ny kristiana no voahelingelina sy voasakana amin'ny fitombony ara-panahy satria manome lanja loatra ny momba ny an'ity izao tontolo izao ity ary tsy miorona mafy tsara ao amin'ny tompo. Aoko tsaroantsika ny fehiny teny nataon'ny Solomona mpanjaka raha nilazany ao amin'ny boky ny mpitory-teny manao izy hoe nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka ampahendrena ny zavatra rehetra izay aty ambany lanitra. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, ary tsy misakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho. Hitako anefa hoy izy fa zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra. Ry mpiaino malala isany, tsy mampatsiahy antsika ny teny izay nolazain'ny apôstôly Petera ve izany? Dia ilay manao hoe satria fantatrareo raha teo izany ry malala dia tandremo ary fandreo dia voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Ny zava-miseho eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa mantsy, eny na dia kristianina aza, rehefa diso fanantenana amin'izay zavatra irina ary tsy miorina tsara eo amin'ny tompo, dia lasa mikaroka izay heverina fa mampilamina izay faniriana izay. Ary izay ry havana ny tenena amintsika hoe raha ny tokony ho izy dia eo amin'i Jesosy irery ihany
no manorona ny fiainantsika isika kristiana. Rehefa tenao amin'ny Kristy Jesosy tokoa mantsy no fanorenantsika ny finoantsika, dia tsy misy afaka mangozozo ny fitiavantsika, ny finoantsika, ny firaisantsika aminy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa mantsy no vanim-potoana tena mamaivay, ka izany devoly hanesorana antsika tsy hiorina eo amin'Andriamanitra. Ary tena manao izay faraheriny izy, satria anatanteraka izany izy amin'ny fotoana voatendriny. Ary efa fantatsika ny androny, fa tena kely sisa mantsy ny fotoanany, satria efa ho avy eny amin'ny rahona ny zanak'olona. Ary ny olona iray izay mamorom-piainana amin'ny Jesosy, ny olona iray izay toerany fanahy masina, ny olona iray izay velona ao amin'Andriamanitra, dia tsarovy ry havana fa efa mandroso ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy izay, nampanantenain'Andriamanitra azy izay olona izay. Mankarary ny sain'ny devoly anefa izay fandrosoana ao amin'ny lalan'ny lanitra izay, ary dia mitady ny fomba rehetra izy hamingana anao. Ary izay no mahatonga ny teny soratra masilaza hoe na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Tao milaza izany ry havana fa misy fanahy-pamitaka helin'ny devoly amin'izao andro faran'izao, ary tsy mifidy io fanahy-pamitaka io na iza na iza, fa tadiaviny ny fomba rehetra ampiverin-dalana ny olona efan-dalana fanaovana ny asa fanompony. Ary dia alefa ny fanahiny tsy fankatoavana, ka na dia mandre ny tenin'Andriamanitra ihany aza ny olona, ilay fanahy-pamitaka kosa manakana azy tsy hainy, tsy ankatoa, tsy anatanteraka sy hanaja ny fitaizana avy amin'Andriamanitra. Raha iverenantsika kely ilay tantaran'ilay zazalahy kely nikasa moka an'ilay vola tao anaty tavoara tery ambony, raha tsy nankatoa ny tenin'ny rainy izy, fa mbola miziriziry amoka ilay vola, dia tavela tao ny tanany. Ho azy sy ho anao ihany koa, raha mbola miziriziry anaraka ny paikon'ilay fanahy-pamitaka, dia ataovy an-tsaina fa tsy maintsy tavela ao anatin'ny fahasahiranana mandrakariva isika. Ary tsy miaina amin'ilay fiadanana izay nampanantenain'i Jesosy ho antsika. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Filipiana 4:17 hoe, ary ny fiadaran'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mbola betsaka ry havana ny faritra na firenena mampiasa ny teny hoe shalom, izay midika hoe fiadanana. Ao amin'ny Baiboly ny teny hoe fiadanana dia sady manambara tsy fisinady sy tahotra madebideby, no mitory ihany koa toe-po milamina izay tsy azo ampiroroana na kotabaina. Ahoana nefa no azahoantsika izany fiadanana izany? Tsy amin'ny alalan'ny fitodiana amin'ny filozofia tatsinana na amin'ny fomba fandinihan-tena akory, tsy ry havana. Ny fiadanana izay ampanantenana izy ireny mantsy dia vokatry ny fanafoanana ny tena ary fanafoanana ny faniriana. F'Andriamanitra kosa, ilay Andriamanitra fiainana, izy no afaka hanome antsika ny tena fiadanana. Dia ny fiadanana izany, ilay fahafenoana izany, raisitsika izany rehefa tena miorina tanteraka eo aminy isika. Raisitsika izany amin'ny alalan'ny finoana, dia ny finoana an' Jesosy izay fampihavanana tamin'ny nandatsahany teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra ihany koa ry havana dia manome antsika ny fiadanan-tsaina, ny fahafahana amin'ny fanamelohana rehetra ary ny fandresena ny ratsy. Ny fiadanan'i Kristy mantsy dia tsy afaka manjaka ao am-pon'ny olona entiny sitrapon'ny tenany. Ary manaraka izany ny fiadanam-po, ilay fahatokiana tanteraka mameno ao anaty ao, rehefa mametraka ny ayay amadebideby ao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka isika. Ka miantehitra tanteraka aminy sy miaina mifanaraka amin'ny teniny, ary indrindra tena miorina aminy isika. Ko na dia mandalo ary ny fitsapana sy ny fahoriana maro samihafa, dia mbola mitoetra ampatokiana eo anatrehan'Andriamanitra hatrany. Ary dia afaka manambara an'izany fiadanana izany izay atolotr'Andriamanitra ho an'izay rehetra mitoky sy miorina aminy izany, amin'izay mifanera amintsika isika mianakavy. Ry havana,
ino iary izay miteny amintsika hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy taka ny fanao izao tontolo izao fa fanomeko anareo, ko miorena tsara ianareo dia hiaina amin'ilay fiadanako. Amen. Ivavakintsika tompo. Ry Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, voambara taminay tokoa fa eo aminao ihany no tena fiadanana. Ao aminao ihany no tena misy fiainana, nefa voarebirebin'izao tontolo izao tokoa izay, ilay fiadanana izay sendrasendra mandalo fotsiny fa tapitra amin'ilay mpimaso, fa ilay fiainana toa ataonay tsinitsiny. Ankehitriny ianao te hananatra anay hoe miorena tsara e, miorena satria raha tsy miorina aminao tokoa manko izay dia ho afoan'ny Satana hanongotra anay eo anatrehanao. Ary no afatra apetraka ao aminay. Raha makivaky ny androandroany indray izay, mba azy anay miorina tanteraka ao aminao, aizy anay mandray ilay fiadana izay atolotra ao anay maimaim-pona. Noho izany dia ampitombo ny finoanay, ampitombo ny fanantenana ianao, ampitombo ny fahatokisana ianao. Eny, mangataka an'ilay fahendrena fanahy fahendrena avy aminao tokoa izay, ahafahanay miorina tanteraka eo aminao, ka ataonay tahaka ny taimboraka tokoa ny zavatra rehetra. Mametraka ny tsirairay ambany fitahinao ary, mametraka ny tsirairay ambany fahasoavanao ary, ka ho tanterahanao aminazy ny teninao hoe ho tahiko ianao raha mivoaka, ary ho tahiko ianao rehefa miditra, ary ho tahinao ny fitoeram-barany tsirairay aby, ho tahinao ny ankonany tsirairay aby, ary fenonao ny fahasoavanao. Ka na inona zavatra miendrikendrika tady anaingaka ny fiadana izay atolotrao aminay, poteo amin'ny anaranao Jesosy, fa tena tsapanay feno fa ao aminao no mitena misy fiainana. Ka vetonony aminay ny tsodranao masina ka hitenenanao aminay Jesosy maralo. Zaho efa mandra-pantotrareo dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka anareo, satria eto amiko ilay fiadanana. Mankasitraka feny Jesosy, mankatela tompo malalo, ary dia manonona ny fitiavananao ho avy aminay tsirairay aby, izay kosa hanavao ny fanoloran-tenanay eo aminao mandrakariva. Saotra tompo malalo. Aleloia. Amen.